Mirabanao ny toetra manaraka ny météo amin'izao fotoana izao toy izao ny tsara avy amin'ny zana-bolana tamin'ity anio ity maina aloha ny andro amin'ny ankapobeny ankoatry ny tapany avaratra atsinanana Madagasikara izay ahitana tandrivolana mandalo hatrany indraindray any amin'ny zomany kosa indray no mety misy ny avaratra aza izay mety mitondra rotsakorana any amin'ny morontsiraka atsinanana Madagasikara ary mety andraondraona ihany koa ho an'ny avoatany amin'izay andron'ny zoma izay manoloan'izay dia mety isy fidinana kely aloha ny maripana raha ho an'ny avoatany sy ny morontsiraka atsimo atsinanana Madagasikara iny any amin'ny zoma any ho any fa miverina miakatra ihany zay rehefa tonga ny asabotsy satria dia misy indray ny rindraona vaovao andrasantsika andalo ato atsimon'ny Madagasikara ato. Toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapiso vao maraina dia isy hatrany aloha ny azavona ho an'ny atitany Madagasikara indrindra ho an'ny avoatany zay sy ny atitany atsinanany anosy iray manontolo mety ahitana tandrivolana vitsy ho an'ny faritra zavasy ny morontsiraky ny faritra Ambatsoa ary ny any anarofo ny ambiny kosa dia maina tanteraka ny andro ho an'ny rapiso tolakandro mbola misy hatrany aloha ny orana tandrivolana any amin'ny distrika Anantala ny faritra Ambatsoa ary ny faritra Analanjirofo mety ahitana orana malefaka ihany koa ho an'ny morontsiraky ny faritra atsimo atsinana sy ny any amin'ny distrika ny Taolanaro mandraondraona ny andro amin'ny takariva raha ho an'ny ilany atsinanany faritra Iorombe sy Matsihatra ambony ary ny any amin'ny faritra Ivadivavy ny ambiny kosa dia mbola anjakany masoandro tanteraka raha ny maripana rapitso izay dia mbola manodidina ny 2 degré celsius hatrany aloha ny ambany indrindra hitantsika any amin'ny faritra Ivakinakaratra 10 degré celsius kosa ny faritra Analamanga sy Matsihatra ambony raha ny ambony indrindra amin'ny rapitso izay manodidina ny 120 ka hatramin'ny 420 ho an'ny avoatany hatrany ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy kosa indray mahatratra 420 degré celsius ny maripana voavinavina any amin'ny morontsiraky ny faritra Anosy ary tombanana manodidina ny 720 ka hatramin'ny 30 degré celsius kosa zay raha makany amin'ny morontsiraka avaratra atsinanany Madagasikara iny ho an'ny ilany andrefany nosy kosa indray dia manodidina ny 30 ka hatramin'ny 430 degré celsius amin'ny ankapobeny ny maripana ankoatry ny any amin'ny faritra Menabe zay manodidina ny 17 degré celsius ny voavinavina ho an'izay androny rapitso izay ho an'ny zoma kosa indray ary misy hatrany ny orana malefaka ho an'ny faritra Analanjirofo ny any amin'ny faritra Ambatsoa sy ny distrika Anantala mitohy ihany koa zay oran'izay any amin'ny morontsiraka atsimo atsinana sy ny distrika ny Taolanaro mandraondraona kosa ny andro ho an'ny ilany atsinanany avoatany ny faritra atsinanana Vadivavy Fitovinany ny any amin'ny ilany andrefana kosa dia ny masoandro no mibatoerana raha maripana voavinavina amin'izay andron'ny zoma izay misy ifekarana kely ny maripana ambany indrindra raha ho an'ny avoatany indrindra ho an'ny faritra Vakinakaratra sy ny faritry Analamanga fa midina 7 degré celsius kosa ho an'ny faritry Matsihatra ambony iny tsy zay misy afivana goavana ho an'ny morontsiraka atsinanana ary raha ny any amin'ny morontsiraka andrefan'ny Madagasikara kosa indray dia manodidina ny 9 ka hatramin'ny 13 degré celsius ny maripana voavinavina amin'izay androny zoma izay hatrany. Amaranantsika ny fandaharana ary ny toetry ny andro an'ny sabotsy miverina maina amin'ny ankapobeny ny andro saika manerana ny nosy ankoatry ny tapany avaratra atsinanana Madagasikara manakaiky ny morontsiraky ny faritra Ambatsoa izay mety ahitana tandrivolana hatrany ny ambiny dia ny masoandro no mibatoerana ny maripana mazava ho azy amin'izay androny sabotsy izay ahitana fiakarana aloha ny maripana ambony indrindra raha ho an'ny avoatany manodidina ny 420 ka hatramin'ny 520 degré celsius raha toka midina hatrany amin'ny 2 degré celsius indray ny maripana any amin'ny faritry Vakinakaratra iny miakatra ihany koa zay maripana zay ho an'ny morontsiraka atsinanany Madagasikara ary tsy zay misy afivana goavana kosa raha ny any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara iny mahatratra any amin'ny 430 degré celsius hatrany ny maripana ambony indrindra voavinavina amin'izay androny sabotsy izay hatrany. Izay ny mety eo tamin'ity anio ty ary rapiso indray fotoana manaraka veloma to.